aoka izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana momba ny aty amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromaleo tena edina amin'ny kolikoly mbola mitoy anatin'le loha hevitra hoe mpisehatra miara mandray andraikitra ho famerenana amin'ny fanjakana ireo fananana nareo vola azo tsaradrarina isika ny firaisamonim-pirenena indray no vahiny aoka izay ny kolikoly sady mamarana ity loha hevitra ity a dia neto anivon'ny transparency internationale initiative madagasikara raha matoa talepanatanteraka eto anivon'ny ity sampana ity a ketakandrina raha fitsonina raha noresahana foana fampampaneno lakilosy mpanao fanairana ny asan'ny transparency internationale raha ity resaka famerenana ny vola azo tsaradrarina ity sika inona ny tena andraikitrareo tompoko marina tokoa izany hoe mpisitona lakilosy a mpanatsikafina ihany koa an'izay zavatra mety miafina zany izay no anisan'ny andraikitry ny fiarahamonim-pirenena amin'ny akapobeany fa tsy hoe izahay irery a fa ny tiako isinganina kosa hoe anisan'ny asa miavaka ataonay zany a fandraisana anjara ao anatin'izay hoe fiadina amin'ny fomba maloto izay raha izay ny ilazana azy a dia ny fisiany tambazotra malina izay misy mpanao gazety mpanao fanatsika fonana na journaliste d'investigation izy io zany dia tsara ho fantatritsika hoe izahay a manana fifanarahana arakasana convention de partenariat amin'ny bianco dia io tambazotra malina io a tafiditra ao anatin'izay fifanarahana izay zany hoe misy fifanakalozana vaovao a sy atota taratasy sy atotam-baovao rehetrarehetra zany ao anatiny hoe rehefa manao fanadiadina izahay sy ny mpanao gazety miara-miasa aminay zany mahatsikaritra zavatra natranga mifandraika amin'ity hoe fangorona karena tsy aradrarina izay vokatry ny kolikoly na vokatry ny fanodikodiana-mbola mpanjakana sy ny sisa zany a dia alefa avy hatrany amin'ny bianco io a mba hanaovandry zareo a fanadiadina ihany koa satria samy manao fanadiadina zany izahay fa ny anay a ara-panaovan-gazety ny azy a hafa mihitsy a miaraka amin'ny polisy sy ny andiny-pahefana maro samihafa zany dia izay ilay fifanarahana zany dia izay ny anisan'ny anjara asanay hoe ireo fikarohana sy fanadiadina ataonay amin'ny sehatra maro satria izay miantsehatra amin'ny resaka hoe arena kibon'ny tany ohatra ny jono fanabeazana ny fahasalamana reny rehetrarehetra reny misy endrika kolikoly daholo dia izay hitanay ao anatin'ireny zany dia alefa amin'ny bianco dia izay ilay fifandraisana izay ilay fandraisana anjara aoka izay ny kolikoly inona kosa ary ny ataonareo amin'ny olo-pirenena eo amin'ilay fanentanana ny olona hitoroka zany eo any tena zava-dehibe satria isika rehetra to mbola madisadisa foana eo amin'ny fanambarana ny zavatra tsy mety to mbola matahotra foana isika anambara rehefa misy zavatra fatatsika zany hoe mifandraika amina kolikoly a sy ny fanodikodiana samihafa kanefa io dia izay foana ny ambety teninay zany hoe adiditsika maha olo-pirenena atsika izay mitoroka izay dia manentana an'izay manabe zany izay ny anisan'ny tena andraikitra lehibe amin'ny fiarahamonim-pirenena satria marina fa manana ny anjara asa ny fitondrana sy ny fanjakana ao anatin'izay fa maha fiarahamonim-pirenena anay koa dia miantsehatra be dehibe ao anatin'izay fanabeazan'izay izahay eo amin'ilay resaka agence de recouvrement des avoirs illicites efa nisy fanairana nataonareo ve na efa nisy anjara biriky no entin'ity ay ve efa ombienombeny tokoa izahay a no nanaitra momba n'io sy nampahatsiahy zany hoe andrasan'ny fiarahamonim-pirenena erak'izao tontolo izao sy ny communauté internationale zany hoe ireo mpamatsy vola ireo indrindrindrindra ny fametrahana an'io agence de recouvrement des avoirs illicites io satria efa tamin'ny taona 2024 ngeny nivoaka ny ordonnance zao tsika efa 2024 tamin'ny volana janoary raha tadidinareo a efa nisy fanambarana ihany nivoaka tao amin'ny conseil des ministres hoe ho apetraka tokoa izy ity saingy mandraky ity ny androany efa miditra volana jona ihany sika ity a mbola tsy tanteraka le izy lasa coquille vide hoy ny fiteny frantsay zany izay le izy dia ny atahorana koa ao anatiny a tadio fa ny fametrahana n'io agence io a dia anisan'ny fepetra takiny ny FMI sy ny mpamatsy vola hafa amin'ny fanampiana Madagasikara zany satria ny fisin'izy io a sy ny tena hoe fanenjehana n'ireny vola sy fananana azo amin'ny tsy aradrariny ireny dia antoka anankiray zany ijeren'ny mpiantsehatra iraisam-pirenena antsika hoe tena vonina andalan'izany mangarahara fahamarinana fahitsiana ny ady amin'ny kolikoly zany ny malagasy dia mitazana antsika zany nyzao tontolo izao amin'io a lafiny anankiray io ka dia manantena hoe
atoato rehefa misasaka ihany ko tia ny taona dia ho avoaka amin'izay eo apetraka io décret mametraka ny agence de recouvrement des avoirs illicites io.